Atao jerena ny Luka 5:20 manomboka ny 2:20 dia ny tantaran'ilay zanak'Adaly zany. 2:1 milaza ary nisy lehilahy nanan-janaka amin'ny rahalahy ary olay zandriny tamin'ny rainy raiky meo dia zao raha tsy manana olana mifanondratona amin'ny baibolinao ianao dia tiako ianao raha manana pena eny an-tananao dia ataovy boribory hoe omeo raiky omeo ny anjara fananana tokony dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany ary noho ny afaka kelikely dia nangon'ilay zandry ny fananany rehetra ka lasa nakany an-tany lavitra izy dia nandany ny fananany amin'ny fivelomany ratsy tany. Hitanareo manontany tena matetika zany hoe tsy hoe manontany satria efa haiko ny antony anaova zany fa ny tena nahagaga dia hoe ilay zaza dia nangataka ny zavatra izay tsy tena hain-tantanana, zavatra izay tsy mbola nanana ny famatorana fitantanana akory fa dia nomeny rainy azy ihany. Fa hitako hoe satria izay ihany ny fomba tokana nafan'ilay zazalahy nianatra ny lesony. Nareo ve efa nangataka zavatra tamin'Andriamanitra ka ny farany izy nanomeanao ihany kanefa rehefa tena nomeny zany dia tsy zany koa ilay ny tadavinao. Noheveriko fa zany ny tadaviko fa toa ohatran'ny tsy netsy zany. Naniry any amelan'Andriamanitra nanao safidy ka nilaza hoe Andriamanitra ianao name azy tokony fananako. Amen. 2:4 rehefa lany avokoa ny fananany rehetra dia nisy mosary mafy tamin'izany tany zany ka nahantra izy dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompon-tany anankiray tamin'izany tany zany ary dia ndrany tany an-tsahany hiandro kisoa ary satry ny ameny ny kibony tamin'ny voankazo fihinany kisoa fa tsy nisy nanome azy fa tsy mbola nety voky ihany izy fa tsy nisy olana nanome azy intsony. Ary rehefa nody ny sainy dia natiako zany niverina indray ny sainy ndao sika hiaraka ampody ny saitsika. Alina firy indray zao no mbola tianao laniana miaraka amin'ny sahona. Trano kisoa firy no mbola tianao hipetrahana indray ho ianao inona le miaraka amin'ny sahona. Zao rehefa tonga tany Ejipta ny loza rehetra iray amin'ireny ny sahona fa feno sahona ny rehetra fa feno sahona trany anaty arona zany, sahona ny vilany, sahona eny an-dalana, sahona tao an-dapa, sahona eny am-pandriana. Zany hoe ny baiboly dia tena mazava mikasika ny toerana izay nisy ny sahona rehetra. Teny rehetra teny sahona. Toy fa raha hoe tena mila esorina any reto sahona reto ry Mosesy esory aloha ny sahona dia izay vao alefako ny olona. Dia io Mosesy hoe roviana ary ny tianao ivavako anao fa ivavaka dia hiala ny sahona. Roviana ny tianao dia hoy Farao hoe rapitso. Manontany anareo ary manina moa ny olona mbola tia andany indray andro amin'ny sahona raha afaka esorinao zao aly zao zany nahoana ny mbola andany andro hafa indray amin'izany. Misy olona efa tena leo an-sahona ve eto? Ninina sahonao eo izay etsonao zany? Haiko hoe ahoana zany miaina anaty trano kisoa zany zao? Rehefa misaina ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako re olona tompo mamindrafo firy aminareo no mahatsiaro tahaka izany ny tena tsy haiko refesina mihitsy zao ny hoe miaina ny fiainana ankehitriny nefa hoe tsy mahalala ny Jesosy. Raha zany aloha zao dia tena nofo ratsy mihitsy ka dia tafaverina ny sainy zany 2:7 dia izy hoe indrisy maro ny olona karamaindraiko manakana be da be fa za kosa maty mosary eto. Ianga dia ody any amin'ny raiko ka anao amin'ny hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrianao ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony fa mba atovy ho dia sy boribondray amin'ilay hoe atovy satria tena tsy hitanareo daholo ny zavatra rehetra raha vao mandinga an'ireo fehezan-tendronareo. Atovy tahaka ny ray amin'ireo mpanomponao ka dia nianga izy nakany amin'ny rainy fa raha mbola lavitra izy dia tazandrainy dia nanomana ny fety nanomana ny akanjo dia nasiany kapa ny tongony nasiany peratra ny tanany dia nanomana fety lehibe
fa hita vaverina indray izy fa ny aingy avy taminy hoe omeo aho izy nandalo tranoko soa de lasa hoe ataovy io isan'ny mpanomponao aho omeo aho ny volako omeo aho izay tadaviko aza mangataka an'Andriamanitra kory hoe hitanareo lazao fotsiny hoe Andriamanitra ianao name anty ity no veriko fa ilaiko zao Andriamanitra fa ianao name azy hitanao fa afaka tantanako tsy tokony anahy kory azy ianao Andriamanitra tsy azonanao am'izany tiako tena lehibe zao azy zao kanefa za koa mbola ho salama tsara sy anao an'Andriamanitra ololohany amin'ny fiainako foana za tsy mitady ninina zay anala amin'Andriamanitra zany ary minoa matetika sika afaka mivavaka ho amin'ny zavatra de reny zavatra eny ihany no manala antsika aminy satria lasa variana loatra amin'ireny sika mihoatra noho ny amin'Andriamanitra de tahaka ny olona ny vady zany rehefa mananjanaka izy de lasa ilay vady indray no adino fa variana any amin'ilay zaza ianao zao tena manamafy aminareo tsy manaiky ny anananao zaza afa-tsony izy zay no mahatonga an'Andriamanitra mizahantsika tsy kelikely foana zany za efa nandalo ny fahafito amin'ny 30 taonako fa za tsy nifondray maraina de tonga de hoe nahazo zao ministera angezo zao Andriamanitra mizahanao amin'ny lafindrehetra mihitsy ary afaka matoky amin'ny zavatra kely eto ianao de avelany anapaka amin'ny kely mihoatra indray ianao aloha ary rehefa matoky ela indray ianao de miakatra manapaka any ambony kely indray izy zany avy amin'io meo lasa atovy fa mbola mila tranga aloha zany marina nitondra azy eo hitanareo za mino fa isika mitondra voaky ny natioran'Andriamanitra tena mitondra voaky ny natioran'Andriamanitra marina isika zaho mila fanampiana kely raha mety zany mety misy ola bevoka veto androany raha bevoka ianao atsagano ny tanana hoe ay zany raha bevoka ianao tsara zany atsagano tanana eny ary zao ary mila olona bevoka vao aingy ana aloha de nitadaviko zany zao olona mbola tsy hita kibo reny avy ary masai avy mba ampio raha vao mbola tsy hitsy zany ao fa tsy ampiteneniko ianao ange sady zany mila anao za koa mitady olona zay efa akaiko teraka mihitsy zao sika zany manana olona zay ohatrany hoe sika ve manana olona bevoka zay efa tena akaiko teraka mihitsy avy niza asiondanareo anaty akanjonao ao ataonao andao ary mafinatra zany akaroty ery zareo akaroty zareo andao ary mety tsara mihitsy nareo zao eny ary mijoro de asehon'ny olona reo ny kibonareo zay mampiasaina kely fotsiny nareo eto zao avy ary hoe ty zao mety tsara ty avy ary hoe eto mihitsy de eto zao eto ihany ko eto afaka manala lelobaka ve ianao zao ary hitanareo zao ary jereo Baiboly milaza ao amin'ny Jona 1:7 fa hoe rehefa nateraka indray sika ny vomasin'Andriamanitra no tonga mampitsimboka ny natiorany ao amintsika ndao hijeriny Jona 1:7 mandra-pijorony zareo jereo nge ty azafady zay nateraka Andriamanitra tsisy manota fa nainina amin'ny fahalalana amin'ny fahazarana zany tsy milaza hoe tsisy fahotana ianao fa lazainy tsy miaina amin'ny fahotana ianao nahoana satria natioran'Andriamanitra mitoetra ao aminy ny fepetra-piainany ilay vomasiny Jesosy zany vomasiny zany na ilay masombolony Andriamanitra mahery ary rehefa nateraka indray isika ilay raha tianao zany de nampaniriana tao akibo mpanahintsika tsy hafa fa tahaka ny tao akibony reto vehivavy ireto de izao be voka ny voan'ny rainy zaza izy ireo zao de andraso kely zany hoe mety tsy fantatra mihitsy hoe be voka izy de ohatry zany sika rehefa vao ateraka indray de ohatrany hoe de ahoana zany toatra nitovy amiko ihany azy ianao zao tena be voka marina ary ve ianao fa izy malala fa be voka izy ary tena faly izy hoe be voka hono izy zany ary izy zao efa manao ny planiny ho an'ny zaza izay tsy non'ny olona kory fa hoe tena ho azony marina eny ary de rehefa mijany eo amin'izany elaela ianao de tsy ela de anomboka aneo tsikelikely de ny sasany aminareo so efa niaraka tamin'i Jesosy ela mihitsy de efa nanomboka mampiseho kely ianao zany marina zany tiako ty ohatra ty
nareo zany ohatran'zany hoe ny olona milaza hoe tena mety misy fiovana kely ihany aloha aminao e tsy tena mitovy aminao taloha ianao zao fa mijanona kely ihany ianao de avy eo re olona ianao zany tahaka ny efa manomboka maneo ianao nareo zany tahaka ny ao tonga de misy zavatra hafa misy zavatra antranga taminao ao zao za de olona efa nitondra ny zanako efa volovolana tsy maminany aminareo ary malala rovina noteraka ianao zao am'roapolo jolay fa roapolo jolay eny ary de andao ataotsika hoe efa hoteraka rehefa avy eo zany izy hoe efa nitondra voaka izy de efa hiteraka mihitsy zany izao ka arakaraky ny maela voaka anao ny tsy mampahazo ainanao foana koa fa ny afaran'zany zao de zany andao hiaraka amiko apio ny afaran'zany zao de ho tonga am'ilay fotoana zay lasa hoe de isainy anao hoe Andriamanitro raha tsy hoteraka aingan'izao ty zazy ty tena metsoatro tsony amen de hoy izy hoe seza misy kodiarana tena mety zany de zao am'izay no everiko hitako fa ny olona ao amin'ny tenany Kristy amin'ny ankapobeny de be voka voteraka hoenao ina le resaka zany za mino fa sika de efa be voka natioran'Andriamanitra efa ela de fotoany zao amoazana sy hiterana de andehanana ampitiavana mba ahitany olona zay ananatsika saotra tompoko zao fa hiteny aminareo ary efa nitondra voaka 10 volana tsy tena faly loatra taloha de afaka miteny zavatra daladala aminareo ve tena betsaka ny kristianina tsy faly zao fa ina moa tsy tokony hafaly am'izany ary ianao nge tsy eo any amin'ny elo ninina mitrango eo amin'ny fiainanao manana fanantenana ny ovy ianao na impiry ianao no efa nanakorotana Andriamanitra ty hanome fanompohana vaovao anao foana hoy izy hoe tsy andao anao na afoy anao fa omba anareo foana mandrapatabitra zao tontolo zao anoana anareo de anampy anareo anome anareo ny heriko efa nao marina sady nareo nampiavanina de natao mahitsy miperaka amin'ny toerana any an-danitra miaraka amin'ny Kristy inona ary no tsy tokony hafaly atsika zao ny olam-piainako manina raha manandra ranty ianao hitanao Andriamanitra tena mandratra zany tena tiako raha tsy nisy zany taloha fa tsy azoko zany fa matoky anao fa ianao no analan'izany amin'ny fotoanany ary ankoatr'izany Andriamanitra mampiasao zany anaovana zavatra mahafinaritra ato amiko andao mba hakalesona avy amin'izany sika eo ampandalovana amin'izany de hitanareo fa Andriamanitra tsy voatery hitondra zavatra eo amin'ny fiainanareo mba hazona lesona avy amin'izany raha mbola eo ampandalovana nareo zao za tsy milaza zany hoe Andriamanitra no mitondra karazan-javatra ratsy eo amin'ny fiainanareo fa za mino fa misy ny fotoana metran'Andriamanitra atsika amin'ny toerana tsy tokony isy atsika de mampiaraka atsika amin'ny olona tsy tokony rahantsika izy indraindray azonareo aza mivavaka itiany tsy mateo ty raha tsy tia nanatokatona azy ireny ianao aloha aza mivavaka mba ho ampiasain'Andriamanitra aveo manena fa hoe nao reny kristiana amin'izany toeran'izany mba sainao nge zany hoe vehivavy hiteraka nefa tsy mety manena fa vao maika angirifiry zany fa ina lazainanao mianakely makarivotra atseho fa amin'io zany tena efa mivandravandra ilay mpitsabo ohatrany hoe fa sainao nge zany zao hoe ianao mbola tsy manena indray koa fa hitako hoe zany no ataotsika olona matetika hitako matetika fa ny zavatra zay hitatsika fa tadavin'Andriamanitra amintsika everitsika fa tsy maintsy hoviditsika nefa tena mila ezaka zany mety manakorotana zay efa nalamintsika zany ka raha tokony onamela ny zavatra rehetra amin'Andriamanitra fotsiny sika de manolotra ny tenatsika aminy sy ny programany de tsy maneny sika sady manohatra indray de manao manana Jesosy be ao anatintsika sika de mankany am-piangonana isan-kerinandro de mahazo teny kely any de mahazo
tavy kely any de bevoka de bevoka de bevoka 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 de mipetraka ao am-piangonana fotsiny mibitsika amingonana de mitaraina mikasika ny zavatra rehetra zay mitraka manodidina antsika nefa de no sika tsy mety miteraka fotsiny zay nataon'Andriamanitra atao anatsika. Ny lehilahy rehetra koa zao bevoka androany. Za mino fa bevoka fitiavana isika. Hitanareo ny fitiavana de hita amin'ny fomba maro de maro de maro samihafa. Nanao lisitra teto fa tahaka ny hoe ny fitiavana zao de hita amin'ny faharetana eny amin'ny olona. Miaritra na de tsy fahafahany malemy azy. De mitondra tena olona tsara. Maneho fitiavana isika rehefa mandeha mihoatra ny refilaina mihoatra n'izany hoe manao zay nitakiana atratrarana zany fotsiny. Fanaovana amin'ny hafa zay tianao atao aminao zany. Ny fitiavana de fahatsorana, famelan-keloka, fahanampiana olona, fanomezana fotoana, de fiainona, fankasitrahana ihany koa zany de fanomezana ho an'olona, fivavahana ho an'olona de ny fahatokiana, fiazonana teny, finoana tsara indrindra de mbola afaka manana pejy maro de maro mikasika ny atsarany fitiavana. Za mino fa ny fitiavana de feno tsara fa tsy maniliky zany. Ny fitiavana zany tsy mity olona fotsiny zany hoe tsy afaka mity fotsiny olona takatsika sika. Andriamanitra miresaka matetika eo amin'ny Baiboliny amin'ny fomba fitondrana vahiny zay hitako fa tena mahaliana zany hoe tena betsaka ny lalàna amin'ny testamenta taloha mikasika ny toetra atao amin'ny vahiny. Nodidin'ny lalàna misesy zareo mba hitahany vahiny sy ny andray tsara azy reny. Raha ny marina de mora koa amintsika ny manao zany amin'ny olona haintsika hoe takatsika. Fa ny tsara atao indrindra ao am-piangonana de tsy mipetraka fotsiny ao amin'ny fikambanana io. Fa mba sokafy koa ny masonao andreo olona zay tsy hainao na koa ireo olona zay toa mahatsiaro very na tsy mahazo ainy reny. Mandehana eny aminy. Na zaza tsy zay tena mafy amin'izany. Fa zany no sain'Andriamanitra ataontsika. De zany no ilaina ataontsika. Amen. Fa ny sasany aminareo zao tena mahibe an'izany. Pasteur Maiko zao zay nanampy taloha, izy tsy manana olana amin'izany mihitsy. Hitanareo ataony namana daholo ny olona rehetra zay mbola tsy hitany akory taloha. Ny vady koa tsy manana olana amin'izany. Za mila manao fananiana amin'izany fa tsy maninona zany. Zany ilazako anareo hoe hitanareo, sika ho mila manao zay tsy tena mahafinaritra loatra amintsika. Manao zay asain'Andriamanitra ataontsika sika. Ka maky tantara anareo avy ato am-boky zao de tantara mikasika zany. Inoko fa ho azonareo ny lazaiko. Za mino fa mila alalahana ny faribolan'ny fiarantsika de mila tena ataontsika malalaka zany mba ampidirana ny karazan'olona rehetra. Za vao aingana niaraka tamin'ny pastera avy any Angleterre de nisotro kafe tany velantany zay niaraka tamin'ny karazan'olona maro. De tsaroko nijery ny karazana volon'olona zay niandry anay zay fa tena mahitsy eto zany zao ka tena zavatra tena fafandrindra tamin'izay hitako rehetra. Nikakasana daholo ny lohany akoatra ny volokely vitsy eo voany teo zay ny sasany nataony mena mitsangana mainty, manga, fotsy de avy eo. Ny orony, ny lela, ny molony sy ny toerana maro amin'ny vatany voalavaka daholo. De tena natsiaro voasakana ihany satria tena afabe loatra tamiko le izy. Tena samy hafa loatra zay. Ka tena tsy hitako tsony zay lazaina azy na hoe mba ho afaka hifandraisanay tamin'izany de tena nitady ny kafeako fotsiny de niezaka ny tsy nijery azy. Efa nisy tratran'izany ve nanao an'izany? Tena mahagaga ny tsy mampahazo aina antsika rehefa tratran'ny olona tsy mitovy amintsika sika. Paul tamin'ny lafiny indray zao, ilay pastera niaraka tamiko. Tonga de niresaka tamin'ilay vehivavy de ny zavatra nolazainy voalohany taminy de hoe tena tiako ny volonao, ahoana nanaovanao io nitsangana takan'io? De hoe le rentsy aza de manao an'izany e. Fa namaly ahy izy de nimery zareo de nitoy niresaka taminy izy fa nanomboka nalalaka niresaka teo de nalalaka daholo ny rehetra fa afaka ny fanakaiky daholo ihany zay rehetra de tsapako fa nanomboka ny fanakaiky zay tamin'ilay resaka. De natafiditra azy tao anatin'ny resaka ihany koa. Tena nianatra lesona be tamin'izay fa zaka tsy tena moderna arak'izay efa niverako azy hoe efa tena tao ah. Fa mbola tena mamofina fomba mpivavahana. Tena mbola mila elana.
ary tena mila mandeha amin'ny sehatra avo kokoa mba hanaovana ny olona rehetra hiditra ao na dia ireo samy hafa amiko azy dia mba hisy fahafahana sy fidirana daholo. Amen. Ahoana ny aminareo? Hitanareo taranaka rehetra mifosa ny taranaka tanora foana dia izay tonga avy ao ariny. Zaho zao mahatsiaro zavatra izay adaladala tamin'izay mbola ankizy kely, izany hoe zavatra ratsy zany. Taloha ngeny ankizy vavy nanao fetenda dia mamatitra zany toy ny arato dia manao zany eo mitarehany eo. Ina zao zany? Tsisy dikany mihitsy. Dia nareo izay nanarako tamin'izany. Andriamanitra na nino ianao na tsy izy nanositra ny denim dia tsy hoe ny polyester ihany. Zany zao tena tsy nonoko mihitsy zany iny fa hoe tena fomba tokana an'Andriamanitra dia ny fiakanjon'akanjo mizara telo dia hoe feno zavatra be eo am-piangonana. Fa avy eo nahita hoe betsaka ny olona tanora feno ositra dia manao zavatra amin'ny alalany Andriamanitra, ary ny fiderana sy fiankovana izay entiny koa dia misy ny fanahy zany ka tena tonga teo amin'ny fotoana izay hoe tsy maninona rangahy raha tsy mitafitahaka ary zareo a. Tsy maninona na dia tsy mitovy amin'ny voloko aza ny azy. Hitanareo zao tialana ny marina ve nareo? Rehefa miverina avy tany an-tendrombohitra misesy afaka 7 andro sy alina dia miverina niaraka tamin'ny didi 10 izy mifanamby afa na dia indray mitsika aza tsisy te hiara hisotro kafe aminy. Satria hitako fa nisy zao mety tsy nahita zany hoe mba tena tsara akory, ary tsy zany ihany. Mety izy amintsika koa zao tsy hiara hiasa amin'ny jaona-panao batisy zany. Satria izy tahaka ny olona avy anaty ala sady mihinana valala sy tantely remby ihany koa. Mibebay ianareo fa efa kaiky ny fanjakan'ny lanitra. Dia ianareo izany indray tsy hiara hiasa aminao zany aloha rahalahy. Marina e, ianao zany. Fiainana ray ihany no anananao, inona ary no ataonao amin'izany? Anao ny safidy ho azonao ve zany? Omenao amin'ny zavatra tsisy dikany zany sa omenao an'Andriamanitra?